information. Roa amby roapolo sy efajato taona no nankalazana ny taom-baovao malagasy ka Rahalambo no nanomboka izany. Mbola mitohy ankehitriny ny fotoana ankalazana izany taom-baovao malagasy izany izay ankalazainy zanatra navalina. 17 sy 13 taona no nankalazana ireto taranaka ireto ny taom-baovao malagasy ary manambara izany ny almanaka. Taty aoriana noho ny fihavanana sy ny ansi-pirenena dia nisy ny vinavinany amin'ny tokony anatanterahana izany fankalazana izany ho amin'ny fotoana tokana. 17 sy 7 taona zay no nankalazany Rahalambo voalohany ny taom-baovao. Tamin'izany izy moa mbola natao hoe taom-baovao malagasy fa zay ny tetomerina tamin'izany fotoana zany. Raha ho anay zanatra navalina manokana fotsiny satria taranaka Rahalambo ihany koa izahay dia efa 17 sy 13 taona zay no nankalazanay ny taom-baovao malagasy tamin'izany fotoana zany. Dia ireo hitanareo reo misy almanaka manambara an'izany ary nankalazana an'izany tsy tapaka mihitsy. Taty aoriana nefa noho ny fivoaran'ny rara no mba hisininy ataontsika hoe asom-pirenena ny fihavanam-pirenena dia nidinika ny komity zay ho hitanareo eto anatrehanareo eto anisany koa reto arindreto dia hoe inona ny taona mba hitambarany malagasy rehetra satria ny avy any an'indrana tsy anaiky ary tsy manaiky nilaza mihitsy izy tao amin'ny tranoko ny bokim-pirenena hoe raha ankalaza andreo anareo dia oka mba tsy hoentina harotononina ny taom-baovao malagasy fa anomerina io ary za mino fa tena marina zay zavatra zay etomerina no ankalazana azy dia ny taom-baovao anomerina zany no ankalazaina raha etomerina fa ny amin'ny 20 ny volana septambra dia taom-baovao ho an'ny malagasy rehetra satria araka ny fanazavana teo io ny lohataona manomboka eo ny zavatra rehetra eo koa ny équinoxe de printemps zay hipoiran'ny afo sy ny fahazavana rehetra posaka amin'ny masoandro fa tsisy rano amin'io. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.